etsika eo amin'ny ho avy anafoanana ny anoanana maneran-tany na fin zéro io no loha hevitra na vohitra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo taona 2024 ary ihany koa fanamariana ny fa 470 taona ny FAO na ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo izay natao tany Ambositra faritra Moromania ny 12 oktobra 2024 tanjona ny anafoanana ny anoanana maneran-tany. Manodidina ny 270 tapitrisa ny olona tratran'ny tsy fahampian-tsakafo maneran-tany ary eo amin'ny 700 tapitrisa eo no tratran'ny fatavezana be loatra vokatry ny tsy fahaizana misakafo. Eto Madagasikara tsapa ihany koa fa mbola maro ireo vahoaka malagasy misakafo tsy zarizary. Betsaka ireo tsy afa-misakafo in-telo isan'andro sy ara-pahasalamana. Zava-dehibe anefa ny fihinanana sakafo sahaza sy maro loko ka tsy hihinam-bary fotsiny ihany fa tokony ovaovaina ny fomba fisakafoanana ampiana legioma sy voankazo. Miantoka tanteraka amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny ady amin'ny anoanana ny famokarana ka fanamby lehibe raisin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'izany ny amokatra sakafo betsaka maro karazana sy maro loko ara-pahasalamana manaraka kalitao ka ho ampy amin'ny taona 2024 ahatratrarana ny tanjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo izao moa zany dia ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono mandray andraikitra tanteraka amin'ny fanentanana ny olona malagasy tsy akanavaka moa zany amokatra ny sakafo ho an'ny tena ny aloha satria izay le tanjona hoe fahavitantena ara-tsakafo izay apetraka ministera izay tratrarany ministera ary ao anatin'izay fahavitantena ara-tsakafo izay dia manentana koa zahay mba hampitomboana zany ny karazana vokatra izay vokarina satria marina fa hoe fahavitantena ara-bary no tratrarintsika amin'ny taona 2024 kanefa ny izay resaka fanjarian-sakafo izay amin'ny ankapobeny dia hoe ilaina ny ampiana ohatra ny legioma na zavatra ampiana hena ny atody ny fomba fisakafoanantsika malagasy mihitsy zany no mila hovaina sy avozina mba ho feno tsara mba azo andreo zavatra rehetra ilain'ny vatana ny malagasy zany nefa zany zavatra rehetra zany dia azontsika vokarina avokoa. Nanamafy ihany koa ny mahazava-dehibe ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy maro karazana nisy olon-tena ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo eto Madagasikara amin'izay ady amin'ny anoanana izay. Il faut dire que la FAO et d'autres institutions apportent un appui depuis plusieurs années au gouvernement à travers le ministère en charge de l'agriculture, l'élevage et pêche pour répondre justement à ces défis. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Madagascar dispose d'un potentiel important en matière agricole. Ce qui veut dire que si les conditions adéquates sont mises en place, Madagascar pourrait bien nourrir ses populations et même au-delà de Madagascar, les populations aussi indiennes. Mais il faut que nous puissions travailler véritablement à la diversification parce que, comme le dit le thème de cette journée, le plus important c'est bien sûr de produire, mais il faut pouvoir diversifier la production pour non seulement pouvoir répondre à la sécurité alimentaire, mais aussi répondre à la question de nutrition. Parce que comme vous le savez, nous faisons toujours face à Madagascar à la question de malnutrition. Et la malnutrition n'est pas forcément liée à la non-disponibilité des aliments. Il y a bien sûr une grande diversité de produits à Madagascar, mais la question se pose surtout en termes d'éducation nutritionnelle. Parce que parfois, les paysans produisent des fruits et légumes, mais ils préfèrent les vendre pour acheter du riz. Or, bien sûr, le riz, c'est la principale denrée de la population de Madagascar, mais il est important qu'on puisse encourager cette population à diversifier son alimentation. Ny fandraika tamin'ny fankalazana ny andro nasionaly ho an'ny vehivavy tantsaha ny 12 oktobra 2024. Vehivavy tantsaha mivondrona ho amin'ny fahombiazana no lohahevitra navohitra tamin'izany. Ny vehivavy tantsaha no antoko ny fampiroboroboana ny famokarana sakafo. Mandray an-tanana an'ireo vehivavy tantsaha mpamokatra ireo ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny tetikasa sy ny mpiara-miombona antoka aminy. Toana maro no entina anampiana ny vehivavy tantsaha amin'ny fomba famokarana manaraka kalitao sy abetsahana ka ho sakafo madio sy ara-pahasalamana voalanjalanja no tanjona mba hatratrarana ny fanjarian-tsakafo anafoanana ihany koa ny anoanana ary indrindra irosoana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara.
tonga ty Ambohitra zahay akalaza ny ZNFR ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Misy maromaro agny misy 20 isa VTM avy Ambalavao. Dia faly nandray ny fanohagnana ny ministera teto amin'ny fagnampihana ny vehivavy rehetra, nahazo reto tohana fanampiana reto. Fagnahy avy Ambalavao koa moa zany dia efa nahazo fagnampiana avy amin'ny sesa talohan'ity andro androany ity. Miara-miasa amin'ny sarety, angadinomby, hersa, fiavambary, zezika, arrosoir, borety, angadinomby azonay amin'ny sesa. Dia manentana antsika vehivavy rehetra hiara-hiasa amin'ny FVTM, fikambagna ny vehivavy tasaha mpamokatra zany amin'ny andron'ny vehivavy zao. Fa malalaka dia malalaka zay orinasa hagnampy antsika teran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zony magnampy antsika vehivavy koa dia mandray tagnana antsika vehivavy hiroso amin'ny lalindalina koa amin'ny fikambangan'ny vehivavy tasaha malagasy. Nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo sy ny andro nasionaly ho an'ny vehivavy tantsaha dia nisy ihany koa ny fizarana fitaovana sy anampamokarana ho an'ireo fikambanan'ny tantsaha. Nanamarika ny andro fankalazana ihany koa ny opération téléfood entina amatsiana rabola ireo fianakaviana sahirana manana tetikasa amin'ny asa famokarana. Nofaranana tamin'ny fandrehetana ny afim-piresakina ny lanonana izay fanamariana iraisana maneran-tany. Isa!